Nitarika fanoloana samy hafa moa izay fanoloana ny lehiben'ny faritra sasasasany ho an'ny teto amin'ny nosy izay ny fitsinjovana ny fifidianana amin'ny 20 ny volana desambra ho avy izao no anton'ireo fanoloana ny lehiben'ny faritra folo manerana ny nosy raha ny fanazavana nentin'ny praiministra lehiben'ny gouvernement andriamatoa Omer Beriziky androany raha vakarandriamanalina no mitondra ny akon'izay mamindrasa mameloko sanakany sara. Iantohana ny fitoniana ara-politika mandritra ny fifidianana amin'ny 20 desambra ho avy izao sy ireo fifidianana mifanesy eto amin'ny firenena. Io no fanazavana nentin'ny praiministra Omer Beriziky manoloana ny fanoloana lehiben'ny faritra sy ny fanendrena ireo lehiben'ny faritra vaovao. Fepetra ny takiana ny tokony hananan'izy ireo ny traikefa sy ny fananana toetra tsy manana fiandaniana ara-politika. Anton'ny raha teo manamafy ny mahabetsaka ireo miaramila amin'ireo lehiben'ny faritra vaovao vao nitendreny izany. Raha ny tena marina dia ireo chef de région teo aloha dia nitendrena ara-politika ny nanendrena azy. Ankatoko ny fifidianana tsika izao, mitady filamenana sy mitady fitoniana ho an'ny tsirairay zany zavatra zany. Ka noho izany dia neverina fa tsy tokony olona momba ny atsy na ny aroa no hipetraka eo amin'ny fitantanana ny région na ny faritra fa olona izay nienena amin'ny fanompoana ny tanindrazana ary olona izay heverina fa tsy hivadibadika na koa anoana ny atsy na ny aroa fa hijanona amin'ny maha-neutre. No marin'ny praiministra fa ny fanendrena olo-mpanjakana ambony dia miainga amin'ny fifanarahana sy fampiarahana eo amin'ny praiministra sy ny filohany dia desambra. Melo izay nefa dia tsy maintsy misy filan-kevitry avy amin'ny ministra voakasika. Mikasika ny fanendrena ny PDS na Antananarivo renivohitra dia fantatra fa andalana ny fampidiniana eo amin'ny filohany dia desambra, ny lehiben'ny gouvernement sy ny ministera ny fitsinjaram-pahefana ary ny ministera ny anton'ny.